Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitra. Ity misy vaovao savony spesial aingam-piasa no sady mora mandroatra. Savony spesial manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Tsy misy lanjany mpitondra raha toa ka tsy ao ankilany na ao ambadiny vahoaka malagasy. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy avokoa ny zavatra ataony rehetra, indrindra ny findramam-bola. Tokony ho sary-piaro amin'izany ny vahoaka malagasy. Ny andindin'izay ho hitanao ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanantsoa. Hatrany amin'ny sehatra ara-toe-karena dia mampikakaiky ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, izay mihisatra tanteraka. Variana amin'ny fisamboram-bola any ivelany ireo mpitondra ankehitriny. Tsy maintsy mindram-bola amin'ny banky ny 800 ny mpandraharaha vao mivelona. Mbola olana nefa ny fahasarotan'ny fepetra tadiavin'ireo banky maro samihafa eto amintsika. Afa-po avokoa ireo namonjy ny Smell Party andiany fa 12 omaly tetsy amin'ny AFT Andavamamba. Samy nahazo ny anjarany avokoa ny rehetra. Any ivelany, olona 13 no maty, 9 naratra mafy tao Rouen, Frantsa, ny alin'ny Zoma Ifoa Sabotsy. Ity no famaizana nafaty olona be indrindra nanomboky ny taona 5 tany an-toerana. Ny andindindreo raha anao afaka fotoana fohy. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny hery lany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur.
Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soca Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Ndoutapénac ou sur notre site internet. Soca Vitres, très sincèrement à votre service. tsara kosa izy zany ino ny loko io azafady primokat io ramsa aiza no aza ahitana an'io ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao sura mihiny amin'ilay lavako azy merci e ono misy an'le primokat ato aminareo misy ka amin'ilay inona ny tendra mise za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny misy sady misy amin'le tamin'ny vitsara io sady mora le izy Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Finaritra tompoko manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tsy misy lanjany ny mpitondra raha toka tsy ao ankilany na ao ambadiny vahoaka malagasy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy avokoa ny zavatra ataony rehetra indrindra ny findramam-bola tokony ho sary-piaro amin'izay findramam-bola izay araka izany ny vahoaka malagasy arao ary ny matoan-dahatsoratra Boaza Razanatsoa. Tsara ny mahazo vola avy amin'ny mpampiasa vola. Saingy tsara lavitra kokoa raha toka fantatra ny ampiasana izany ary raha tsy afenina amin'ny vahoaka malagasy ny fitantanana ny trosa. Re matetika tato ato fa ny asa tsara, ny asa mafy ny mpitondra nahazona ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Tanjona ve ny azona trosa sa ny fanamboarana foto-drafitr'asa ilain'ny vahoaka sy ny fampiakarana ny fari-piainana no tena ilaina? Na dia midoka tena toa omby asy aza ny mpitondra tamin'ny nahazona io vola io. Hita sy tsapa fa mbola tsy mahatoky ny mpitondra velively ny mpampindram-bola. Ny antony mbola tsy tapany voalohany amin'ny volana indramina no nomeny. Vao $570 tapitrisa no nomen'ny mpapindrana amin'ny vola mitentina $700 Ampiampiadanina ny vahoaka isa-paritra ve izany? Tsy avetrano ny valiny. Amin'ny fiainan'ny firenena iray, tsy misy dikany akory zany vola zany. Raha ataony fampitana tsotsotra, io vola $570 tapitrisa io dia mitovy amin'ny vola tsy ampy tokony hiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny alalan'ny etra isan-karazany. Mitovy amin'ny vola nindramo tamin'ny Sinoa anamboarana ny lalana ny mampifandray ny vato amin'ny tanàna n'Antananarivo amin'izao akatoko ny fandraisana ny fihaonam-ben'ny tany teny frantsay izao. Fampitahana mampametra mpanontaniana. Ny trosa anamboarana ny lalana ve no lafo sa ny vola nindramina tamin'ny FMI na ny Fonds monétaire international ny kely? Efa natsidika teo fa mbola tsy mahatoky tanteraka ny mpitondra vola ny mpampindram-bola. Ny antony, ny ambin'ny vola dia omena isaky ny enim-bolana rehefa avy mandalo fitsapana ny mpitondra sy ny fitantanana ny raharaham-panjakana amin'ny akabeany. Ny tsy faiza mitantana sy ny kolikoly tsy mety fongotra ny mahatonga izany. Betsaka ireo trangana kolikoly ny voaka isan-gazety hitan'ny IGE na ny Inspection Générale de l'État nefa tsy misy fepetra entitra ny raisin'ny mpitantana. Betsaka ny trangana tsy faiza mitantana izay nolazain'ny FMI nefa tsy nisy fanarenana natao. Ohatra amin'izany ny tsy fisian'ny appel d'offre ouvert ao amin'ny Jirama amin'ny fandefasana tolobidy fa dia marché de gré à gré avokoa no misy ao. Rary ny araka izany raha toa ka tantanan'ny FMI ohatry ny zazakely miana mandeha ny mpitondra amin'ny fitantanana ny vola nindramina satria izy no napindrana. Sao dia very anjavina any anaty kaontim-bolan'ny mpitondra sy ny mpiaradia aminy fotsiny ny vola fa tsy misy fiatraikany any amin'ny vahoaka latsaka katerena. Raha izany no mitranga, ny mpitondra miha manan-karena trany
izay sady mikendry ny andresy amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka. Ny mahantra dia mimahantra hatrany, ary ireo sokajy anelanelany dia ho tsetsafina hatrany amin'ny fandoava-ketra. Ankoatry ny mpamatsy vola, rary ny raha mangataka, manery ary raha ilaina, mangarahara ny vahoaka malagasy. Inona avy no ampiasaina ny vola? Iza ny manao izany? Manao ahoana ny tolobidy? Ohatrinona ny vola narotsaka? Taiza, firy ny ambiny? Raha tsy misy mangarahara, dia ho zava-poana avokoa ny vola rehetra indramin'ny mpitondra amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Mila mandray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena ny vahoaka malagasy. Mila saro-piaro amin'ny fananany, indrindra mila manery ny mpitondra anao tatitra amin'ny fintantanana ny raharaham-pirenena. Ny antony, amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no iasan'ny mpitondra, amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no itrosan'ny mpitondra, ary ny mampalahelo dia toa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no misy vola-panjakana very anjavony ataon'ny mpitondra. Mifanohatra amin'ny pacte international relatif aux droits civils et politiques ilailana mifehy ny serasera izay nalefa teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana raha ny votoatin'ny taratasy misokatra nataony hetsika ho an'ny fahalalana amin'ny teny sy ny maneho hevitra tamin'ny alakamisy lasa teo. Arahoary ny fanazavana izo rakotondrina momba an'izay. Rina amin'ny fitadiavana famatsimbola ny ivelany fotsiny ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha ny famelabelaran-kevitra nataon'ny FMI malagasy na ny fahefa-mividy izao no takiany malagasy. Misambola avy any ivelany lava izao ny mpitondra nefa ny amerenana azy tsy misy. Ankoatra izay, ny vahoaka malagasy ireo taranaka any afara no ibaby izany trosa izany raha nambaran'izy ireo. Azo le 35 millions de dollars dia mena mity hividianana vola malagasy mitondra n'inona zany makany ambilianareo ve zany tsy mitondra n'inona eo fa mampitombo trosa io le atao hoe trosa manandevo tsy mety tsy misy fahataperany. C'est un système d'endettement forcé à perpétuité. Ny fanjakana malagasy tsy manana fidiram-bola matotra amin'ny devise dia miteny izy hindrana an'le feka izy basa vao milaza izy aiza ny vola amerenany an'io fa tsy misy zao tsy misy inona ny rentrée de devise fanjakana tsy misy ange itrosa indray izy amerenana an'le trosa dia itrosa indray izy amerenana an'le trosa dia itrosa indray zay. Tsy mbola amin'ny fitadiavana vahaolana ampandrosoana ny Madagasikara ny mpitondra amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo hatrany. Isan'ny tolo-kevitry ity fikambanana ity ny fijerena akaiky ny politika ny vola eto Madagasikara. Afaka ataony mifehy izay lafiny ara-bola izay raha nambaran'izy ireo amin'ny alalan'ny fialana amin'ny flottement na ny fanafoanana ny mid na ny marché interbancaire de devise. Miverina amin'ny rafitry ny vola tamin'ny andro ratsiraka ahafahantsika mahazo ny fiandrianam-pirenena aloha natao dia ny adisoana nataony ratsiraka no tsy averina inona tokony atao. Ny atao zany dia industrie de transformation ny matière première efa misy atao amintsika toy ny café, ny cacao, ny la vanille. Rehefa misy reo aloha zany no atao dia rehefa vita reo ny recette d'exportation tsika na vola devise mitra amintsika tonga dia mitombo any amin'ny folo na roapolo avoeny raha ohatra café efa anaty sachet no ahondranao any velany. Fa raha vao mbola café voniny azadiny fa entre 80 sy 90 ny anjeratra amin'ny 80% ny korony café. Androany izy ireo no nanatanteraka izay famelabelaran-kevitra izay. Famelabelaran-kevitra mifototra indrindra amin'izay fanomezan-danja ny ariary amin'ny fanafoanana ny midy izay sy ny fifehezana ny sandan'ny ariary amin'ny alalan'ny taux d'échange fixe. Ialana tsiny moa mombony tamin'le fandosoana teo fa momba ny FMI malagasy le hitantsika tamin'ny fianadadiana teo fa hiverenantsika momba ny lalàna mifehy momba ny serasera arahoary. Tsy androm-panjakana ny hetsika amin'ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra ka tsy afaka manao seziny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana momba ity lalàna amin'ny fehen-serasera ity. Ny hetsika izay ikambanan'ny mpanao gazety, olon-tsotra ary fiarahamonim-pirenena ka izay no anton'izao taratasy misokatra izao. Ny momba ny fahalalahana mahazo vaovao na ny droit d'accès à l'information no entina androany. Tafiditra ao anatin'ny fahalalahana mahazo vaovao ny fahazon'ny hainao manjery na gazety na orinasa-tserasera iray mahazo alalana amin'ireo vaovao amin'ny raharaham-panjakana. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny zon'ny vahoaka ahazo ireo vaovao omen'ny fampahalalam-baovao ireo. Araka ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo amin'izay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zo civil sy ny zo politika na ny pacte international relatif aux droits civils et politiques izay manome alalana ny fahalalahana mahazo vaovao eny anivon'ny sampandraharaha-mpanjakana ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo amin'ny fifanarahana io.
Izay vaovao azo trandrahana izay dia mety iseho amin'ny alalan'ireo antotan-taratasy eny ampelantanan'io rafim-panjakana io, na inona endriny, na oviana ny daty nanaovana azy. Voatondra ao amin'ny 17 amin'ity fifanarahana iraisam-pirenena ity ny momba ny rafim-panjakana ireo na ny organisme public, ary mety mihitatra hatrany amin'ireo sampan-draharaha manao asa-bahoaka izany. Ary araka ny nambarany hetsika hatramin'izay, ary ampiarahana amin'ny 1520 amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena io, ny zo amin'ny fahazoana vaovao izay tafiditra ao anatin'izany ny fahazoana ireo vaovao momba ny raharaham-panjakana rehetra, ary ny zon'ny vahoaka azo ireo vaovao omen'ny haino aman-jery isan-karazany. Mijanona eny anivon'ny HCC eny ihany itsika, 3 tamin'ireo lalàna navoaka ny HCC androany no mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Anisan'izany ny lalàna 12 tsipika, aotra 120 amin'ny PAC na ny pôle anti-corruption. Eo ihany koa ny lalàna mifanaraka amin'ny fandraisana andraikitra sy ny fepetra raisina amin'ny ankizy manana olana eo anatrehan'ny lalàna, ary ny lalàna manova sy mameno ny code de procédure pénale malagasy. Ny lalàna mivoaka makasika ny ady amin'ny kolokolo kosa no misy andininy tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Etsankilan'izay endrasana hatreto ny fivoahan'ny lalàna mifeny serasera. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy maintsy mindram-bola amin'ny banky ny 20 isan-jato ny mpandraharaha vao afaka mivelona araka ny fanadadiana natao. Mbola olana nefa ny fahasarotan'ny fepetra tadiavin'ireny banky maro samihafa eto amin'ny tsika ireny. Fanadadiny Mikael Ramarolahy. Ny vola enti-manana na ny vola entina miainga amin'ny voalohany no mbola olana voalohany ho an'ny akamaroan'ny mpandraharaha madinika eto amintsika. Isan'ny mahambany ny tahan'ny olona mampiasa banky izany raha ny fanadadian'ireo banky isan-karazany eto amintsika, izay mbola 500 ny vahoaka malagasy ihany. Manodidina 20 isan-jaton'ny mpandraharaha vao mivelona nefa ny manantona banky. Ny fepetra takiana amin'ny mpandraharaha indramam-bola no sarotra ka antony goavana tsy hidiran'izy ireo amin'ny fampiasana amin'ny banky raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy. Tena sakana voalohany indrindra aloha dia ny garantie izay tena goavana be angatahan'ny banky izany, satria raha ohatra ka hoe mindram-bola 20 millions d'ariary ndray tafakatra 2 fois plus n'izay ny garantie angatahan'ny banky, miampy ny caution isan-karazany angatahana. Zay moa ilay voalaza teo hoe ny fahasarotan'le azahoanan'le vola mihitsy zany no tena angeza be ao anatin'io. Marina ihany voalaza teo hoe eo ihany koa ny sandan'ny vidim-bola zany hoe le taux d'intérêt, fa iny mbola azo heverina hoe ekena ihany fa le fepetra mihitsy ahafahana mahazo an'le findramam-bola mihitsy ny tena mazana be ho an'ny orinasa madinika salatsalany, satria be dia be le fepetra izay angatahan'ny mpampindram-bola zany ao anatin'io. Hitangana ihany koa ny zana-bola tadiavina amin'ny mpandraharaha. Ny fangatahana sy ny antotan-taratasy eny amin'ireo banky maro saingy noho ny fepetra takian'ny banky miembotra amin'ny mpandraharaha. Ho an'ny banky iray nanaovana fanadadiana ohatra, saika ho 2 arivo mahery isam-bolana ny antotan-taratasy amin'ny findramam-bola. Tsy ampy izany ho an'ny banky, ary antony ampiakarina izany tahy izany sy amporisihana ireo olona hiditra amin'ny banky ny fitadiavana marimaritra iraisana amin'ny tolotra omena. Raha ny taux d'intérêt indray ny resahana zany dia nisy fotoana zany le izy ohatrany hoe tsy dia niova firy fa teo ihany ny teo zao zany efa mihetsiketsika bebe kokoa zany ny banky rehetra amin'ny ankapobeny zany satria anatonana an'ireo le mpanjifa rehetrarehetra mbola tsy nanatina banky ireo zany dia memidina zany ny taux d'intérêt amin'izao. Tsy vitany hoe ampidinay ny taux fa raha ohatra moa zany hoe misy karazana fiaraha-miasa zany partenariat na sampan-draharam-panjakana na orinasa lehibe dia mety mahazo mbola latsaky ny ho an'ny saram-baben'ny olona ny reo mpiasa rehetrarehetra manana an'izay partenariat zay. Manome vana fandraharahana ny fahazahoana fanampiana amin'ny banky, mitombo ny mpandraharaha ary mihasarotra manaraka izany ihany koa ny fanaraha-maso ny mpandraharaha ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna. Fehezan'ny lalàna kosa ny mahakasika ny fanofana trano eto Madagasikara. Miovaova kosa nefa izany arakaraka ny ampiasaina ny trano ary miankina amin'ny tompotrano kosa ny ofa trano amin'ny akapobeany. Michela Ronardo.
miainga amin'ny fitsidiana ny trano hatrany amin'ny fandoavana hofa-trano sy ny fialana amin'ny trano fehezin'ny lalàna ny fanofana trano eto Madagasikara. Eo amin'ny fialana amin'izany matetika no miteraka olana raha ny fanadinana nataonay. Mizara telo ny antony analana ny mpanofa amin'ny trano iray, eo ny hoe ilain'ny tompo-trano ny trano, ny tsy fandoavana hofa-trano. Amin'ny ankabeny ankoatra ny contrat de bail ifanarahan'ny roa tonta, mizara roa mazava ihany koa ny lalàna mifehy izany. Eo amin'ny voalazan'ny lalàna aloha zany dia manome préavis na fampilazana mialoha 3 volana ny tompo-trano raha ohatra ka anala mpanofa trano hipetrahana na habitation zany. Fa raha ohatra ndray kosa izy eo amin'ny resaka misy rahambarotra na activité commerciale zany dia manome préavis herintaona zany ny tompo-trano na enim-bolana arakaraka ny zavatra misy ihany koa moa zany no ahafahana mametra le hoe enim-bolana na herintaona. Ny idiran'ny vadin-tany an-tsehatra amin'ireo resaka mpanofa-trano sy tompo-trano ireo aloha zany dia mazava loatra fa miainga avy any amin'ny fitakiana ny hofa-trano raha ohatra ka hoe antony tsy fandoavana hofa-trano no analana mpanofa-trano. Ny anankiray ndraiky io nefany dia miditra ihany koa ny vadin-tany eo amin'ny fanomezana fampilazana zany na préavis dia misy ny acte ataon'ny vadin-tany atao hoe congé moa zany na congé na habitation zany na congé commercial zany dia miditra antsehatra zany ny vadin-tany amin'ireny zavatra ireny. Arak'izany miovaova ny lalàna mifeny fanofana trano. Hafa rehefa hipetrahana izany, hafa kosa rehefa ampiasaina amin'ny asa hafa. Etsy ankilany raha ny eto andrenivohitra manokana miankina amin'ny tompo-trano fa tsy voafaritry ny lalàna ny famaritana izany. Ny fampiakarana hofa-trano kosa no voafehin'ny lalàna. Indray kosa aloha dia izay fanarahan'ny tompo-trano sy ny mpanofa-trano zany eo amin'ny resaka hofa-trano enan'ny loyer. Indray tsy dia misy hoe lalàna akory hoe mifehy hoe tsy maintsy tahaka an'izao fa izany ara nefa eo amin'ny fomba fampiakarana hofa-trano kosa no misy voafetrany lalàna hoe tahaka an'izao ihany fomba fampiakarana hofa-trano. Fampiakarana hofa-trano mety hoe raha ataontsika hoe activité commerciale ohatra izy dia miakatra 100 isan-taona zany ny hofa-trano zavatra takataka an'izany moa no voalazan'ny lalàna eo amin'ny resaka hofa-trano amin'ny activité commerciale. Tsy miala tsiray tsy ariary ny hofa-trano mora indrindra raha ny eto andrenivohitra amin'izao efitra roa amin'ny ankapobeny, trano fidiovana sy fivoahana any ivelany. Amatapitrisany kosa ireo vosikajy ho trano tsotra, ahitana efitra maromaro sy trano fidiovana sy fivoahana ao anatiny. Mihoatra izay kosa ireo vosikajy ho luxe. Resaka ady tany kosa indray dia misy mamaritra ireo tany misy fasana eny Ambohimailala. Vondrona tantsaha iray manjary ny tany amin'ny fambolena no mamaritra ireo tany ireo ary mikasa hivarotra izany amin'ireo vahiny hoy ny tompon'ny fasana fanadidina. Mijoro ireo tompo-pasana manohitra ny fikasana ireo vondrona tantsaha mamaritra ny tany misy ny fasan'izy ireo. Vondrona tantsaha izay tonga hatramin'ny fanorenana trano. Paikady misy ambadika fivarotana tany amin'ny vahiny no ataon'ireo vondrona tantsaha ireo, raha ny nambarin'ireo tompo-tany. Misy ihany koa ny firaisan'ireto vondrona tantsaha ireto tsokombakomba sy kolikoly amin'ny mpiasam-panjakana misahana tany, raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Dia taza masitsika eto misy olona manangana trano dia ato ambadika kely ato misy toerana lavaka ambolena sonjo. Izy izany dia eritreretin'le olona nanangana an'le trano fa isany manajary n'ity toerana ity izy, kanefa ity toerana ity dia vohitra manatantara. Zany hoe zany fambolena sonjo zany tsy te tapikavoana fa any an-tsaha, kanefa dia izay ny fomba hoentin'ilay olona mangataka n'ity tany ity, milaza izy fa mpanajary. Fanaovana tsinotsinona ny soatoavana maha-malagasy ny fivarotana tany misy fasana hoy ireo tompo-tany mijoro reto. Malahelo ny fo satria araka ny tamaso eto dia ny ady vory izay nanana ny tantarany tokoa zany teo amin'ny mahavotra andrina azy. Nefa ohatr'izao nanaovan'ny Ra François sy ny tariny azy. Mbola fanampin'izay mbola faritany hatramin'ny fasanay. Dia tsy fantatra hoe inona moa mba tena ao anatin'ny eritreriny. Izy tsy mipetraka ety any mazava tsara mihitsy ny fonenany any Ambohitrarahaba. Nefa milaza fa manajary an'ity toerana ity. Nefa raha ny sary rehetrarehetra nalaina tamin'ny zanabolona rehetrarehetra manapirofo ny fotoana natongavany ety nambolongolo kely teo. Zahay efa nanomboka tamin'ny 91 namboly hazo ety zany hoe fa nisy ny tapatapahany moa zany le izy. Ka zahay manana pirofo
fa izy dia manao hevitra atsimbadika ny varotra le tandrazana amin'le vahiny zany no tena mamaika andry zareo fa tsy dia tena le hoe anajara. Anaraka akaiky ny taratasy any anivon'ny fanjakana ireo tompon-tany hiaratra amin'ny farany ny tany misy ny fasan'izy ireo. Izy ity zany dia tsotra e. Be loatra ny olona manao an'ity fangatangatahany ity sy manao fangatahana fa tsy hanaovany ninona akory fa andeha ho amidy amin'ny vahiny. Dia ny hoe sady tsy mahasoa ity no tsy mahamanina ho an'ireo vahiny mitetika ny androba an'ity vohitra ity. Vohitra masina ity ary vohitra fasana no ity. Ka tsy mety loatra angambany raha ohatra ka ho alailaina amin'ny anarana malagasy dia rehefa aveo andeha ahodina amidy amin'ny vahiny. Anaovana villa lehibe ngezabe tsy anaovana lotissement. Za dia efa miteny hoe tsy ekeny zany ary tsy ekenay na isy inona na isy inona. Fasana maherin'ny 10 no voakasika izao aty-tany izao, tsy hanaikatra amin'ny farany ireo tompo-pasana ireo. Raha ny fantatra, tsy vao izao no nietsika ireo tompo-pasana tetỳ Ambohimailala. Tamin'ny taona 1970 nisy ny fitakiana sy fanoherana nataon'izy ireo, saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao. Lasa ny olona ny tany nanorenana hôtely. 20 taona aty aoriana miverina indray ny fikitikitiana ny tany pasan'izy ireo. Tsy hanaiky ary ady hatramin'ny farany izy ireo raha ny fanazavana azo androany. Tompo-pasana izay manantena ny fampiarana ny lalàna amin'ireo mpangala-tany. Eo ampelantanan'ny domaine etsy Anosy amin'izao fotoana izao ity raharaha ity. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia tsy milamina ny raha any lakaka amin'izao fotoana izao mamaly ny fanomezana ultimatum 27 ora nataon'ny mponina sy ny radio Jupiter ny any an-toerana ilay tompon'ny orinasa tsy miankina mamatsy herinaratra. Nanao fihetsiketsehana koa moa ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao zo rakotondrina. Nanazava ny antony nanapahana ny jiron'ny onjam-peo Jupiter ny avy ao anivon'ilay orinasa tsy miankina mamatsy ny herinaratra any an-toerana androany. Antony manokana no ambara no nandraisana ny fanapahan-kevitra tamin'izany. Mifangaro politika ihany anefa ny valiten'ity tompon'andraikitra amin'ity orinasa tsy miankina ity raha nanontaniana. Ny fiarovana ny ben'ny tanàna sy ny fitondram-panjakana ankehitriny no nasesiny nandritra ny valan-dresaka nataony ho an'ny mpanao gazety androany. Fanakorotana nataon'io radio Jupiter io ho an'ny vahoaka zany izay milaza akanga tsy amanorana zavatra tsy marina dia hitarina anatin'izy. Za tsy mandaha misy ny marina fa ny ankamaroany zavatra resany zany dia tsisy marina daholo mihitsy ary ny tena hoe fanaratsian'ny olona mipeta be ao anatin'io radio io dia izay zany izy dia mivahaolana angamba aloha dia tsy fantatra hoe ankinina aminareo ray aman-dreny, ankinina amin'ny ireo manambonina ireo inona ny tokony ho fepetra ho raisina aloha fa manakorotana zany io radio Jupiter io. Fanakorotana zany dia io tenena hoe mandainga zany izy dia mamorona na numère provoqueny amin'ny zavatra rehetrarehetra aratsiana na ny orinasa izay atsanganay ao amin'io ao anatin'ny lakaka io dia aratsiany sy zavatra ohatr'izay zany le fipetrany. Misy fiatraikany any ambony, mety isy fiatraikany any amponin'ny lakaka fa heureusement le mponina ny lakaka mahafantatra ny toetra ny mpanao gazety io ary zay zany zavatra petraka hoe tsy ny radio mihitsy tsy manana zo hanapaka ny radio na nampom-bava azy izahay fa sécurité ny jironay no nahatonga anay nanapaka ny jirony zany satria efa fantatray zany ny toetsain'le olona. Na dia nanadio tena tsy misy ifandraisany amin'ny resaka politika aza ity tompon'andraikitra ity, mazava ny ambaran'ity taratasy fampilazana ity izay milaza ny antony nanapahana ny jiro. Tsy fanajana sy faniratsirana manam-pahefana sy fitondram-panjakana raha tsy ahivina. Nanome 27 ora ireo vahoaka sy ny avy ao anivon'ity onjam-peo ity ny amin'ny hamerenana ny jiro. Jiro izay notapahana taorian'ny ady hevitra nandraisan'ny ben'ny tanàna tany an-toerana anjara tao amin'ity onjam-peo ity. Nanao fitokonana araka izany ireo mponina any an-toerana anoherana ny jadona ataon'ireo manam-pahefana any an-toerana androany. Tsy mahita herinaratra ve monsieur nono dia fasan'ny radio matoy tapaka herinaratra mbola mandeha mahita tompoko ampahalalana hoany amin'ny tokantrano any mahita herinaratra ary mandeha foana io fa ny tsy rara sy tsy ara-dalàna kosa tsy eketsika marina sa tsy marina. Ho an'ny tompony onjam-peo midika ho fanakatonana ankolaka ny onjam-peo iray ny fanapahana ny jiro nametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana ireto farany.
mijanona any amin'ny faritra any hatrany isika miroso tsikelikely amin'ny fanatanterahana ny pekady rehetra ahafahana mifeny forosy any Antsiranana ny mpitandro ny filaminana ny volana jolay lasa teo izy ireo no naravoaray fitarainana farany momba ny tranga fanafiana na famonoana nataony ireny andian-jatovo ireny Gaetan Andriatsilavo. Vaovao nanaitra ny maro ny tranga fanafiana sy famonoana olona ataony andian-jatovo eto Antsiranana. Raha elaela tsy nahenona ny resaka forosy tamin'ny faritra avaratry ny nosy dia miverina indray izany ny 2 volana lasa izay. Antony maro no mahatonga izany hoe ny mpitandro filaminana ary tsy mijanona ho adiny samy tanora fa mitatra hatramin'ny fanafiana sy fandrobana. Faritra roa no tena nahitana ny tranga. Fantatra dia atao amin'ny faritry ny andefandefana Mahatsara sy Ambalavola. Tsy reny ihany anefa fa ireo zany anisany ataontsika hoe mba mafana. Ka efa nisy ny voasambotra tamin'ny tenako mbola tsy teto dia tamin'in'le von'olona roa mifanesy reny fa tsy ananako le izy satria tsy izay hita tamin'ny commissariat central nanao ny famotorana sy fanadihadiana ary ny fisamborana fa nitao amin'ny police judiciaire. Fa ny fatako fotsiny efa misy voasambotra ireo navitan'iny famonoan'olona iny ary efa natolotra ny fampanoavana sy ny fitsarana ary efa nandray ny valinasany izy. Raha ny fanazavana azo efa nisy voasambotra tamin'ireo tanora ireo. Efa napetraka ihany koa ny paikady rehetra ahafahana mampiena ny tranga fanafiana sy ny von'olona tahaka izay ny tranga teo aloha izay. Ezahanao fehezina ihany koa ny fiparitahan'ny herongony sy ny zava-mahatomelina isan-karazany raha ny fanazavana hatrany. Dia nasiana mo fandraisana fepetra dia ny fanaparitahana tandro filaminana polisy izay miara-misalaha amin'ny zandary sy ny miaramila ary miara-miasa ihany koa amin'ireo fokotany sy ny andomaso pokon'olona ka nametrahana ny tandro filaminana manatona vahoaka ka hatramin'izay nametrahana izay fomba fiasa zay dia mba miena mba tsy tenenako hoe tsy misy mba mienina io trangan-javatra io délinquance juvénile io eto tamin'ny Antsirana. Izany anefa tsy ataontsika hoe avariana satria ny mpanao ratsy tsy kely lalana ary mikatsakatsahany izay fomba mety avitany zany asa ratsiny zany ka mangataka izahay amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka amin'ny fanomezana loharanom-baovao mba ahafahana misoroka mba ahafahana mametraka fandriampahalemana eto an-tampon-tanàna ny Antsirana. Vahaolana naroso ho an'ny fandriampahalemana ny famerenana ireo tanora any an-tsekoly na ny fanomezana azy ireo asa mazava mba tsy havoasarika azy ireo amin'ny naman-dratsy. Na izany azy isan'ny tanàna milamina ny eto Antsirana na hoe ny tompon'andraikitra, tanàna filamatra ihany koa izy amin'ny filaminana sy ny fahadiovana. Asa madinika iray indray no entina aminao ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao dia mandraitra elatra Akolampiady eny manodidina ny Anosy no antom-piveloman'ny Jean Baptiste fantany be sy maro amin'ny solona anarana hoe Jean Ba. Arahoary ny fanadadian'ny Iona Saina. Rehefa fiandohan'ny herinandro, akola 3 isan'andro ny zairina elatra sy rambo eto amin'ny Jean Ba ety Anosy. Fa rehefa fiafaran'ny herinandro toy izao kosa tafiakatra hatramin'ny eniny zany no ireo akoho ampiakarina kianja. Mba tsy hanahirana fitadiavana ireo volon'akoho zairina amin'ireo akola, nanapa-kevitra hivarotra koa i Jean Ba ary mifampiraharaha amin'ireo mpanjifany amin'ireo volon'akoho. Tena manana sady mivarotra koa dia efa nyteneniko teny eny na tena asako zany manjary akoho ty tena manana mivarotra koa mahita akoho piady mivarotra akoho piady akoho gasy mivarotra akoho gasy ohatr'izay. Raha niresadresaka ny fanaovana tamin'ny Jean Ba, nianatra asa tamin'ireo zokiny izy. Asa fanjairana elatra koa izay tsy vao izao no siny. Asa izay ilaina fianarana sy fikirizana raha tiana ny hifehezana azy. Mandeha dia teny andry zalahy efa mpanjary moa misy mampianatra koa dia mianatra dia nahay. Teny efa ela fa zokotsika nanjary koa zany teny efa lehibe efa hita hoe lehibe ilay zoko teo aloha dia nanjary koa dia efa ela zany izay mampivota teo aoriana dia koa voaingana. Kana koa zany efa ela misy manjary koa. Fa ela nainona hoe misy manjary koa dia. Olana sedran'ny tanora ankehitriny ny fitadiavana asa.
tsy miandry ny hafa anampy sy andray fa mila mikaroka ny saina sy miasa ny tanana hoy Jean-Pa manoro-hevitra azy ireny. Ny avatra amin'ireny olo ireny zany dia no raha ohatra hoe misy zavatra hainao ohatra dia afaka mba mitady zany ianao hoe manao zavatra asa tokony atao hoe fa tsy hoe andeha ianao ohatra hoe tsy mahita asa dia andeha angalatra nanona fa ny asa zany be dia be ny azo atao hoe tsika malagasy tsy mahay mora mahay asa tana. Mampatanjaka ny akoholahy ny fananany elatra feno sy lava. Antony safidianan'ireo mpampiadakofo ny fanatevenana izany ety amin'ny Jean-Pa. Ankoatra ny ety Anosy ahitana mpanjaitra volona koa toa ny Jean-Pa ihany koa ny sotry, petite vitesse sy andravoangy. Afaka ampiana ny volo sy ny elatra araka ny fangatan'ireo tompona kopiady. Mikasika ny angaredona kosa no arahanao ao anatin'ny fandaharana alalino rapitso vitsy no mahafantatra ny kolontsaina malagasy ny tontolon'ny mozika nentim-paharazana ny kilalao fahiny ary ny fomba mampanao manerana ny foko 20 noho ny fanatontoloana. Arao ary nampahany izay alalino izay nataony mianta Randrianaivo. Fampafantarana ny fahasamihafana raha mozika misy eto Madagasikara ity hetsika ity. Misongadina mandritra izany ny mozika miaina na ny musique vivante de Madagascar. Izany hoe ny fitambaran'ny mozika fototra, ny fivoara mozika fototra, ny mozika avy amin'ny faritra samihafa, ny fisokafa mozika malagasy izay tsy miala amin'ny loko sy gadona malagasy. Tsy ampy ny fampiofanana ampovoan'ny kolontsaina malagasy araka ny hita nandritra ny hetsika. Tsy isan'ny hita taratra anatin'ny programa fampianarana mikasika ny kolontsaina malagasy toy ny kilalao taloha, ny fitenin'ny foko 20, ny fomba tany, fomba mampanao fanao ny ponina misy manerana ny nosy. Misy ny fampianarana ny fitenim-paritra izay mampiavaka ihany koa ny kolontsaina malagasy, saingy eny amin'ny anjerimanontolo no tena mandalina izany. Tsy ampy araka izany ny fampianarana sy ny fanazarana ny malagasy amin'ny kolontsaina. Izy amintsika malagasy mieritreritra an'izany fa reny zany ary tokony atao ary tokony ampidirina any ampianarana. Inona mamahay antsika zany? Zany zany le zavatra tiako resahana io. Ka matoa zahay miezaka zany hatrany miditra any an-tsekoly. Miresaka an'izany hoe fa maninona ny fitem-paritra, ny fianarana fitem-paritra no foanana tany amin'ny fandaram-pianarana any an-tsekoly. Mampalahelo. Ny teninao ny tsy anaranao. Fa ny tenin'olo-kafa hazakazahanao. Tsy maninona anie le tenin'olo-kafa fa ny anao aloha ianarana dia anaranao koa ny tenin'olo-kafa dia mahafinaritra. Ianao zany le tena manana an'ilay fahalalana tsara indrindra. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, adino ary very tsikelikely ny kolontsaina. Eo ny fivoaran'ny toetry ny andro, eo ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia. Ny zaza, ankizy, tanora mipetraka an-tanàn-dehibe no lasibatry ny zava-baovao avy any ivelany voalohany. Raha ny eto Antananarivo manokana no jerena, saika tsy misy intsony ny ankizy milalao ireny kilalao taloha ireny toy ny tosika kodiarana, ny tsipika nety, ny fifaninanana manosika kalesa. Miambahatoerana ny lalao amin'ny internet sy ny amin'ny solosaina. Mitombo hatrany ny elanelana eo amin'ny tena kolontsaina malagasy sy ny rivotry ny fanotontoloana efa mahazo toerana eto amintsika. Tsy vezan'olonay ve rehefa manao an'izany eny an-dalana eny. Efa tanora, efa kilalaon'ankizy aby ireny dia efa miova hafa indray izao. Fa inona ny kilalaon'ny tanora amin'izao? Kilalaon'ny tanora, Facebook, baolina, jery spectacle. Le teknôlôjia aloha amin'izao dia hita fa tena manjaka tanteraka. Fa le ohatra le taloha mivoaka taloha amin'izao efa tsy dia manjaka koa fa le vaovao ihany zany amin'izao le tanora no manjaka amin'zareo. Le mivoaka ihany no fatan'ny zareo fa le taloha efa mitady ho faty aby. Tsy ampy angamba ny fanofanana azy dia ohatra voatarika amina zavatra hafahafa agny indraindray. Dia mila fanentanana amin'izay zany reny tanora reny hatramin'izao. Dia nefa misy efa tonga saina ihany. Afapo avokoa ireo namonjy ny Smell Party andehan'ny faharoa ambin'ny folo omaly tetsy amin'ny AFT Andavamamba. Samy nahazo ny anjarany avokoa ny rehetra. Teny an-toerana mianta Randrianaivo.
anatin'ny ambiansa tanteraka ny Smile Party andeha amin'ny faharoa ambin'ny folo izay nikarakarain'ireo avion anivon'ny onjam-peo RDG notanterahana tetsy Andavamamba omaly. Entitra amin'ny fizavana nandritra izany, anisan'ny antony safidianan'ireo nanatrika ity hetsika ity ny fisian'ny fandriampahalemana teny an-toerana. Voalohany aloha ilay izy ohatry hoe aty zany hita hoe somary milamindamina kokoa moa hita hoe somary mahafinaritra zany le ambiance amin'ilay karazana DJ sy le effet sy le hoe efa professionnel le izy zany. Fa taty ohatra milamindamina dia taty zay nandeha fa tsy dia misy korotana. Raha ohatra hoe mandeha mijery any ivelany any zao ohatra dia be da be le korotana misy miady dia aty ohatra milamindamina be sécurité kokoa zany. Mahafinaritra le izy manalaza amin'le vita baka dia mba faly betsaka ny namana nisarika ana ho tonga aty dia mahafinaritra le izy mahafinaritra be. Ny fiarahana ny tena hitako hoe nahafinaritra indrindra tamin'le Smile Party hitako hoe tena ohatra be le izy tao anatin'ny taonany sesy dia mivoatra. Mampiavaka ny Smile Party hatramin'izay ny fisian'ny fampandihizana lehibe. Misy 20 ny DJ nanafana ny hetsika tamin'ity taona ity. Anisan'izany DJ Jerry sy Sizla DJ. Nampiavaka anazy aloha zany le fisian'le finalana Master Mix Contest izay atafidiranao amin'ny RDG Steam izay anankiray. Dia faharoa misy an'le Boys and Girl, misy an'ny Tansmena, misy an'ny Joycemena Makoa dia misy an'ny Precious Xiliva le bandy ato zany. Ankoatran'le Giga Dance Floor izay ahafantarana anay foana zany ato amin'le ampovoany io. Na foana raha hitanareo izy amin'izao misy olona tsy misy olona misy olona daholo. Misy olona daholo izy rehetrarehetra zany. Tena marina moa zany filinanay moa zany dia hoe mampirevany ankizy manala vita baka. Dia amin'ity zany zay azo atao hoe afa-po satria mankafy tokoa zareo. Zay zany aloha appréciation-nay aloha zany dia 100% satisfait zahay rehetrarehetra. Afa-po ny rehetra tonga noho ny fisian'ny toerana malalaka sy ny fisian'ny hetsika fito izay niaran'ny tranga teny an-toerana. Mpanakanto maro no tonga nanafana izany. Tsy hijanona hatreo ny Smile Party fa hiatsara hatrany raha ny fanazavahan'ny mpikarakara. Any amin'ny herintaona tonga dia efa 13e édition io fa mizatra tonga dia afaka teneniko dia hoe mbola hivoatra hatrany, hiezaky ny hivoatra hatrany mba hanome fahafapoana mampian'ny radio moa zany satria fetin'ny radio ihany. Rajaivina, fotoana ny fankahitan'ireo mpanala fanadinana rehetra sy ireo izay nanalazy vita baka ity hetsika omaly. Mbola misy ihany koa ny Smile Party karakaraina ny Mahajanga amin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia olona 13 no maty, 9 naratra mafy tao Rouen, Frantsa ny aliny zoma ifo asabotsy noho ny famaizana trano. Tsy misy idirany asa fampirorona moa ity trano ity raha ny filazan'ny mpitandron'ny filaminana. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny trangana famaizana na afantesana olona 13 tao Rouen ny aliny zoma ifo asabotsy tao amin'ny Cuba Libre, toeram-pisotroana iray tany an-toerana. Olona 9 hafa naratra mafy nandrindry ny famaizana io. Tanora daholo no niarambona tamin'ity famaizana sy fipoahana ity, manodidina ny 12 ka hatramin'ny 20 taona izy ireo. Nandritra ny fety fankalazana ny tsingerin-taona na anterahana moa no nahatonga ity tranga ity. Raha ny filazan'ny mpitandron'ny filaminana dia pitikafo nakao amin'ny tafo polystyrène no nihitatra ka nampisy fipoahana na herivaiky. Nilaza koa ireto farany fa tsy misy idirany asa fampirorona ity tranga ity fa lozatsinahy. Na eo azy izay filazan'ny mpitandron'ny filaminana izay efa manomboka ny famotorana izay tena hiditra amin'ny pitsopitsony rehetra. Raha tsy haivina dia ity no famaizana nafaty olona be indrindra nanomboka ny taona 2020 tany Frantsa. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovaon'ny sogadina androany. Hatrany amin'ny sehatrana ara-toekarena dia mampikaikaiky ny vahoaka malagasy izay tsy mitsahatra ny tanteraka moa ny faratsian'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Variana amin'ny fisamboram-bola amin'ny velany ireo tompona andraikitra eto amin'ny firenena. Tsy maintsy mindram-bola amin'ny banky ny
isanjato ny mpandraraha vao mivelona mbola olana amin'ny fahasarotan'ny fepetra maro samihafa any amin'ny banky eto amintsika moa no mahatonga izany afapo avokoa ireo olona rehetra tonga teny amin'ny Ismail Party andehan'ny faharoambe folo omaly tao amin'ny AFT Andavamamba samy nazo ny anjarany avokoa moa ny rehetra. Dia izay no namarana ny fampahalalam-baovaontsika izao alina izao nakasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany soavamandry tompoko. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soc à vitre, trice en serment. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitre. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Ity misy vaovao, savony spécial, aingam-piasa no sady mora mandroatra. Ny vaovao dia nankafizinao niaraka tamin'ny savony spécial.